ny tena fiainan-dra malagasy. Edvis Miza samponina ao an-tanymora faritra Androy, samy mpivarotra koa, samy miezaka manao izay hinanan'ny ankohonany. Izy ireo indray no arahintsika eto amin'ny tena fiainan-dra malagasy. Edvis, manambady amanjanaka. Eto an-tanymora ka. Anarako Miza, avy an-tanymora Sidy, faritra Atsimo, aty Androy. Zay manambady. Varobarotra akoho, kibo, kibobo. Tsy manao zavatra hafa ankoatran'ny mivarotra akoho moa izy roa reto. Raha Edvis manokana dia io ihany no entiny hamelomana ny ankohonany. Ny asako dia mivarotra akoho, manendy akoho. Zay ny asa tanako, zay ny haiko dia zay ny ataoko. Mivarotako akoho efa ho 3 taona. Akoho ny zanako mianatra izy roa. Dia fa ny akoho ihany no atofako azy. Reto ny anteherako hamelomako azy. Fa tsy manana asa tanana afa-tsy ny mivarotra akoho. Azo lazaina ho tsy mora tokoa ity asa ity satria any ambanivohitra lavitra any no alaina ny entanao amidy, ary tsy maintsy mifomaraina ihany koa rehefa hikarakara izany, nefa zara raha mba azona tombony kely hividianana sakafo. Ny akana akoho dia any ambanivohitra, makakoho any ambanivohitra zahay dia varotra aty. Rehefa hamono akoho zahay dia mifoha amin'ny 2 maraina ny asasy. Dia amin'ny 8 sasany hariva zay vao mody. Mba hinanan-kanina mba mahita sakafo isan'andro. Tanymora moa dia lalovan'ny lalam-pirenena 17 ary miankina amin'io lalana io ny arikarenan'ny mponinao. Tena be olona mpandalo, RN13 ty mandalo eto foana ny tômôbilina rehetra. Lalana tsy dia azo lazaina tsara ka, tena ratsy ny aty. Avy any Fort Dauphin Hatrambovombe ihany ny tsara fa rehefa makaty dia ratsy. Mbola ratsy be ny lalana aty aminay. Raha ohatra hoe mandeha ny tômôbilina ohatra amin'ny vakansy zao zao miditra amin'ny mpianatra dia mandeha tsara izy. Fa rehefa hoe mijanona koa ny mpianatra dia indraindray tsy mandeha dia indraindray mandeha. Vokatry ny lalana ratsy sy ny zavatra maro samihafa dia tena lafo ny fiainana ao an-tanymora raha araka ny filazan'ny Miza. Mahatsiaro tena sahirana tokoa izy ireo araka izany. Lafo ny fiainana, tena lafo. Raha ohatra na mitaiza anankitelo ito zao tonga dia mahita hoe lafo ny fiainana. Satria raha tsy mivarotra ianao dia tonga dia hoe hitanao hoe lany ilay vola dia tsisy indray ny atao. Ny entana tena lafo be. Mety aminay zao tsy mahazo menaka ny 300 sy ny 200, tonga dia 500. Vary 5000 dia 400. Zay. Vokatra ny entany lafo zay tonga dia mampiditra hoe krizy, asarotam-piainana. Tena sarotra be ny fiainana satria lafo ny vidin-javatra. Vahaolana zany tokony hoe mba mila miresaka ny any ambony hoe mba mpidibidina ny vidy zavatra satria mijaly zahay majinika. Tokony teny izy hoe mba atao ohatra 500 ny kapoaka amin'ny vary na 900, menaka tokony mahazo ny 200, ny voamaina tokony mahazo ny 700, 800 voamaina aty aminay zao 2,500 tena sarotra be. Tokony hoe mba mila mezaka zany ny any ambony hoe mampidina vidin-javatra. Tena krizy ny aty. Tena misy samihafa. Taloha mora fiainana fa amin'izao tena sarotra. Noho ny tsy fisian'ny ranon'orana dia lasa manao dahalo ny lehilahy eo an-tanàna satria tsy mamokatra ny tany, izay tena olana lehibe ho amin'ny mponina ao an-tanymora, ary ny ala-botra ihany koa dia tena efa ho isan'andro. Ranon'orana aloha tsy dia misy tamin'ny taona lasa teo fa asany amin'ity. Tsy dia misy ranon'orana, tsisy vokatra niakatra zany tamin'ity satria maina tsisy ranon'orana. Dia resaka dahalo ange ny aminay aty tsy mamokatra ny betsaka an'io. Fa rehefa mamokatra zahay dia milamina daholo ny tanàna. Tsisy ranon'orana. Dia ilay mpamaraka zany tsy mahita zavatra atao dia voatery manao an'io. Fa ilay ala-botry misy zany, misy mamaky trano, misy mangalatra akoho. Zay zao no misy san'andro zay. Mba tokony isy hoe orinasa ny eto aminay tokony mba hiasana. Satria ny lehilahy eto aminay eto tsy miasa fa rehefa misy zavatra atao dia mangalatra. Zay ny asany eto dia fandriko zany tokony mba isy orinasa eto aminay. Rehefa tsisy ranon'orana dia miasa mangalatra ireo. Fa fandriko zany hoe mba tokony hoe hisy orinasa ny eto aminay eto. Amin'izay mba tsisy ny vola. Anisan'ny olana ihany koa
ny tsy fisian'ny dokotera mpandidy eo an-tanàna ka voatery mamonjy any Ambovombe ireo maharary-mila izany. Mandeha tsara dokotera ety aminay fa miboloko ny tsisy. Fa ny dokotera mampiteraka mitsabo madinika mitsabo be misy fa ohatra hoe Orasaina dia any Ambovombe. Nefa ny Ambovombe Antanimora 63 km. Lalana ratsy. Mandrapahatonga any zany dia faty ny olona. Izay ny problema eto aminay boloko. Izay tokoa ilay tena fiainana malagasy. Ny asa atao tsy mahavelona, zara raha mahita hohanina, ny fandriam-pahalemana tsy misy, ny lalana ratsy, raha sanatria tody tsy fahasalamana, manano sarotra amin'ny fitsaboana. Izao tokoa angamba ilay hoe tsy misy tany iainana. Ny tena fiainan-dra malagasy.